dia ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Jaona 10:9-10. Ny fianarana ny baiboly dia tsy tokony ho toy ny famakiana boky tsotra fotsiny ihany, satria tsy ampy ny mamaky azy aingana na betsaka raha tsy misy tanjona mazava raha lasaina-bavy malala. Izany hoe misy fomba ny fianarana azy io dia ianarantsika amin'ny teny ity mba hahazoana ny tena heviny sy ny famarinana dia mila ianarantsika izany. Mitondra famonjena mantsy ny baiboly ary ilaina ny asan'ny fanahy masina ao am-po. Izany hoe mila mangataka amin'ny fanahy masina hitoetra ao am-pontsika mba hahatonga antsika rehefa mamaky ny baiboly dia mazava antsika ny lalaka ombany ary tsy adefitra isika fa tonga dia tahaka antsika hoe ity no marina. Tsy maintsy dinihana lalina sy ampidirina ao an-tsaina ny tenin'Andriamanitra ary ilaina ny fifehezana ny saina sy ny vavaka mba hatakarana azy. Izany hoe mila mifantoka isika, mila mivavaka isika ny fandinihana ny Dinihinareo amin'ny faharetana sy ny fifantohana mantsy dia mitondra fahalalana lalina kokoa noho ny famakiana betsy ampisainana. Hoe anenjika maky fotsiny ny fandinihana ny baiboly ihany koa raha lasaina-bavy malala namako amin'ny fomba lalina sy ampitandremana dia manampy ny olona hahatakatra ny drafim-pamonjena izany. Manampy antsika takatra ny drafim-pamonjena izany ary indrindrandrindra manampy antsika ihany koa hahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tazonina ao an-tsaina sy saintsaina isan'andro ny ten'Andriamanitra dia mitombo ny finoana sy ny fahazavana ary manome hery hiantrehana ny fitsapana sy ny fakapanahy izany. Ny fifandraisana akaiky amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny teniny ihany koa dia mitahiry aisy ianao, mitahiry ny olona amin'ny herin'Andriamanitra ka mahatonga azy hahajoro amin'ny fotoan-tsarotra farany, amin'ny fotoan-tsarotra iainantsika ihany koa sy hahazo famonjena. Tsy ampy ny mamaky baiboly fotsiny fa ilaina ny mandinika azy lalina ampitandremana fatratra. Ilaina ihany koa ny fanampiany fanahy masina ka mila mangataka izany foana isika amin'ny fiainantsika indrindra rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra satria fanahy masina no manampy betsaka antsika hahatakatra ny heviny. Ny fandinihana ny andininy tsiraray amin'ny fifantohana dia mitondra fahalalana lalina kokoa. Ny tenin'Andriamanitra dia manome hery sy fahazavana hiatrehana ny fitsapana sy ny fakapanahy. Noho izany ny fianarana ny baiboly amin'ny fomba marina sy lalina dia mitondra fahazavana sy hery ho an'ny mambra tsiray avy, ho an'ny mpino tsiraray avy, ho an'ny kristianina tsiray avy. Raha dinihana amin'ny fo feno vavaka sy fanetretena ary miaraka amin'ny fanahy masina izany dia mampitombo ny finoana raha lasaina-bavy. Manamafy ny fifandraisana amin'ny Kristy ary mitarika amin'ny famonjena. Koa andeha ho arahantsika mandrakariva izany tari-dalana izany mba hampahery antsika, mba hahatonga antsika handeha amin'ny lala marina ka ny fanahy masina ny ampitoetra ny teniny amintsika tsiraray avy ary ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao izany tenin'Andriamanitra izany. Andeontsika hiaraka hivavaka. Raha eo misotranao noho ny fitiavanao anay, misaotra ny antsonao anay hoe zanakao izahay, ary misaotra satria tianao izahay, nomenao anay ny teninao mba ho tari-dalanao anay tsiraray avy, anitsianay ny lalanay, ho tonga fanantenana eo amin'ny fiainanay ary mampianatra anay ianao tamin'ity anio ity fa misy fomba ny amin'ny fianarana ny teninao. Engany ho ampiarinay izany ka azonay tombotsoa, hatsapanay ny fahatsaranao indrindrandrindra ary hitarika anay ho amin'ny famonjena. Mivavaka manokana ho an'ny any an-tokantrano izay manaraka izao fandarinay izao. Naiza naiza misy azy ireo Jesosy malalo. Jereo amin'ny fomba manokana izy ireo, mamindra fo amin'izy ireo ianao, mamelany heloka izy ireo ianao ary aoka ahita fity aminao izy ireo ary tsy tonga ho azy eo amin'ny fiainana izao teny izao fa nataonao tonga amin'ny fotoana tsara indrindra mba hamonjena ny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanona sy angatana ny vavaka. Amen.